Maraparana ny taranja baolina lavalava itsika fanarahana fiaramiasa akoizandray izy ity vita sy ny omaly asabotsy ny fiaramiasa ny fifanampiana malagasy ny fédérationna malagasy ny taranja baolina lavalava amin'ny fiahina ara-tsosialy ireo zaza sahirana sy mirenireny amin'ity taranja baolina lavalava ity ka isy ny fikarakarany rotota azy ireo ao anatin'ity fiaramiasa ity. Totosa omaly maraina tetsy amin'ny fobe akany fanampina tetsy ampandrana ny fifaneke mpiara-miasa eo amin'ity fikamfanana fifanampiana malagasy ity sy ny fédérationna malagasy ny taranja baolina lavalava iara-miasa ny rotota amin'ny fikarakarana ireo ankizy sahirana eo amin'ny taranja baolina lavalava ary eo amin'ny lafiny fiainana ara-tsosialy ny ireo ankizy mirenireny sy ankizy mahantra. Voalohany indrindra aloha angamba ny fanarahana anisan'ny vaovao be tsy mahazatra antsika malagasy satria fanarahana amin'ny fédération anankiray izay miandraikitra ny rugby zany hoe ny kilalao zany sy ny fifanampiana malagasy izay fikambanana miasa indrindrindra amin'ny resaka ara-tsosialy ary ity fanarahana vita androany dia miompana indrindra amin'izay fikarakarana ny sosialim-bahoaka izay na ho anay atao amin'ny fifanampiana malagasy na ho an'zareo amin'ny fédération malagasy rugby dia miompana indrindrindra amin'ny fanampiana ny vahoaka indrindrindra sahirana tenantiny zao fanarahana zao. Inona ny fandraisan'le fiarahanareo miasa amin'ny club ny Clermont-Ferrand? Ny fiaraha-miasa amin'ny zareo any ivelany dia ny fanampiana malagasy dia manana fiaraha-miasa mavitsika amin'ny secours populaire français ary indrindrindrindra amin'zareo any fédération ny Clermont-Ferrand. Iarahantsika malala fa ny ekipa ny Clermont-Ferrand dia anisan'ny ekipa goavana ny Frantsa ary ny fiaraha-miasa ihany koa eo amin'ny secours populaire français izay mpiara-miasa aminay amin'ny club ny Clermont-Ferrand tompoko. Inona ny anjaran'ny fédération rugby zany ao anatin'le fanarahana? Ny anjaran'ny fédération malagasy rugby dia mifanampy amin'ny fanampiana malagasy eto toerana amin'ny fitadiavana vahaolana mba hoentina manampy hatrany ireo vahoaka tsy mandadiadina eo amin'ny lafiny sosialy. Ny anjara asan'ny fifanampiana malagasy kosa miaraka amin'ny secours populaire français avy any Clermont-Ferrand dia miara-miasa amin'ny club ny rugby Clermont-Ferrand izay anampy ny fédération malagasy rugby amin'ny fampitovana. Araka izany dia isahana ny lafiny teknika eo amin'ny taranja baolina lavalava amatsy ara-pitaovana ny fédération ary zareo avy eo amin'ny akany fanampiana malagasy kosa no isahana ny fanangonana ireo ankizy madinika izay sahirana eto Antananarivo.